dia azo haim-panahy tokoa izahay hoentina indray mamakivaky ny fiainanay ary tombo amin'ny finoana. Ka izay rehetra ataonay anie dia hisehoany ny voninahitra aho ary hoanitra kasitrahana ao Andriamanitra. Ataonay nivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Izy ilay efa nampianatra hivavaka manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao ety an-tany takana any an-danitra. Meo anay an'io izay anasaza ho anay, ary mamelany bokay tahaka ny amilany izay meloka taminay, ary izay mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, manafana amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Aoka hoenontsika mpanajana sady eritreretintsika tsara ny sitrapon'Andriamanitra izay ambarany amintsika sy tiany iainantsika manao hoe: ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao, dia izao ihany: ny anao ny marina sy ny tia famindrampo ary ny anaraka n'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Ry havana malala, tsy natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, koa andeha isika hifona ny heritena eo anatrehany hanaraka izao vavaka izao. Hivavaka isika. Ry rainay izay any an-danitro, indreto izay miondrika eto anatrehanao, raha vao nahareny sitraponao tianao iainanay, izay nambaranao taminay, ny ilainao Andriamanitra aminay, ny tadiavinao Andriamanitra aminay, dia ny anao ny marina sy ho tia famindrampo, ary ny anaraka sy hanompo anao Andriamanitra amin'ny fanetretena. Manoloana izany anefa Tompo, dia mangahy ahy izay no ny otanay, satria matetika izay no tsy miaina amin'ny fahamarinana, tsy mahay mamela heloka, ary tsy mamindra fo amin'ny namanay izahay.
tsy mba hay manetry tena ka miaiky ny fahadosoanay fa manilika izany any amin'ny hafa hatrany. Tompo, mifona aminao zahay araka ny fahamarinanao rehetra, aoka re ionona ny fahatezeranao sy ny fahaviniranao aminay fankehitriny. Enohy ny fivavaka impanomponao sy ny fifonanay, ary ampirapirato aminay ny tavanao ka mamindra fo aminay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no angatana izany. Amen. Ny Andriamanitsika ry havana dia Andriamanitra fitiavana, izay miaino ny fitarainantsika sy ny fifonantsika mandrakariva. Ko mitsangana ary andray ny teny famelan-keloka izay omeny Tompo antsika. Ary hoy ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ary hoy koa izy, sorato fa mahatoky sy marina ireo tenireo. Ko raha misy olona ao amin'ny Kristy, dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Amen. Ko ambarary fa voavela ny elokareo ny naran'ny masina, ko samia mindeny Tompo. Voninahitra any amin'ny avo indrindra, ho anao
Fifaliana isika noho ny amin'izany famelan-keloka no raisitsika izany. Iomana amin'ny liturjia ny tenin'Andriamanitra isika ka ny hera 7:70 ny andiny voalohany sy ny fahatelo ao amin'ny fiarahana FFBM no herahintsika. Sian'ny teny soratra masina isika izany dia hitantsika ao amin'ny Genesis 5:30 andininy voalohany hatramin'ny 7. Genesis 5:30 ny andininy voalohany hatramin'ny 7. Aminaran'i Jesosy ary hoy Andriamanitra tamin'ny Jakoba, miainga miakarany Betela ianao ka monenany ary manorena altara ho an'Andriamanitra izay niseho taminao fony ianao nandositra ny tavan'ny Esau rahalahinao. Dia hoy Jakoba tamin'izay tao an-tranony mba amin'izay rehetra nomba azy, ary io ireo andriamanikafa izay ao aminareo dia madiova sady ovay ny fitafianareo, ary andeha hiainga isika ka hiakatra ny Betela ary anao altara any aho ho an'Andriamanitra izay niaino ahy tamin'ny andro ny fahoriako ary nomba ahy tamin'ny lalana izay nalehako. Dia natolony teo tamin'ny Jakoba ny andriamanikafa rehetra izay notanany sy ny kavina izay teny antsofiny, ary dia naleviny Jakoba tao ampototry ny hazo terebinta izay tao akaikin'ny Sekema ireo. Dia lasa nandeha izy ary nisy tahotra avy amin'Andriamanitra nahazo ny tanàna manodidina azy ka tsy nanenjika ny zanak'i Jakoba izy. Ary Jakoba dia tany lozy Betela izany, izay any amin'ny tany Kanana, dia izy sy ny olona rehetra izay nomba azy. Ary nanorina altara teo izy ka nataony hoe El Betela no anaran'izany tany izany, fa teo no nisehon'Andriamanitra taminy fony izy nandositra ny tavan'ny rahalahy. Epistely voalohany ho an'ny Timoty voalohany 4 raisina amin'ny andinin'ny 9 ka hatsahatra amin'ny andinin'ny 10. Timoty voalohany 4
raisina amin'ny andinin'ny fahenina ka tsahatra amin'ny andinin'ny fahafolo. Raha manoro hevitra ny rahalany amin'izany zavatra izany ianao dia ho mpanompo tsara ny Kristy Jesoa, tezaina amin'ny tenin'ny finoana sy ny fampianarana tsara izay efa narahinao. Fa ny anganongano ratsy fanaom-bavy antitra dia lavo, ka mampiasa ny tenanao amin'ny toe-panaharaka an'Andriamanitra. Fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena, fa ny toe-panaharaka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra, ka manana ny teny fikasanany amin'ny fiainana ankehitriny sy ny ho avy koa. Mahatoky izao teny izao, ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra. Fa izany no ikelezanay aina sy ezahanay satria izahay manantena an'Andriamanitra velona, izay mpamonjy ny olona rehetra indrindra fa izay mino. Eo am-pitsanganana no amakitsika ny filazantsaran'i Jesosy Kristy araka ny Matio toko 1:20, raisiny amin'ny andininy 9:20 ka tsahatra amin'ny andininy 12:20. Ary no niverina maraina ankany an-tanàna izy dia nona, ary nahita hazo aviavy anankiray teo amoron-dalana izy ka nankeo aminy. Kanjo tsy nahita na inona teo aminy, afa-tsy ravina ihany. Dia hoy izy taminy, aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay. Dia maina vetivety foana ilay hazo aviavy. Ary no nitan'ny mpianatra izany, dia gaga izy ka nanao hoe, nanao ahoana re no dia mahamaina vetivety io avoavy io? Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, raha manam-pinoana ianareo ka tsy mihanahana, dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo, fa raha hiteny amin'ny tendrombohitra ity aza ianareo ka anao hoe mifindra ianao ka mianjerahany an-dranomasina, dia ho tonga izany. Ary na inona no angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana, dia ho azonareo. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana. Ivavaka isika. Ivavaka isika Tompoko. Tompo, misaotra anao izahay fa nanana anjara tamin'ilay teninao izay teny fiainana. Sokafy ary ny foa mampananay ankehitriny Andriamanitra, mba ifantoka tsara ka ahay andray sy ankatoy ny sitraponao Andriamanitra. Ny mpanomponao izay hitondra ny teny koa, dia ny fanahinao masina omba azy ka ampita aminay ny sitraponao izy. Dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay mivavaka. Amen.
petraka ny fiangona. Ho aminareo rehetra ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Genesisy toko 5:30. Genesisy toko 5:30 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7 izay efa novakina tamintsika teo no angalantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Eto dia nasaina niverina ho an'i Betela i Jakoba. Betela ilay toerana nandalovan'ny Jakoba fonizy nandositra niala teo anatrehan'ny rahalahiny. Izy moa ilay rahalahiny? Fonizy nandositra hiala teo anatrehan'ny Esau. Asaina hiverina ho an'i Betela izy. Betela dia toerana ionana amin'Andriamanitra, toerana ifandraisana amin'Andriamanitra. Ka raha asaina hanorina altara izy dia hanorina toerana izay hananana fihavanana amin'Andriamanitra, satria ny altara dia toerana anaovana fanatitra ho an'Andriamanitra, isaorana an'Andriamanitra ary indrindra ionana amin'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany, satria tsy mbola nisy ny tempoly na toerana izay natokana ivavahana tamin'Andriamanitra. Izany toerana izany no asain'Andriamanitra hiverena ny Jakoba. Ny olona miverina amin'Andriamanitra. Ny olona miverina amin'Andriamanitra voalohany dia izao: manary ny sampy. Manary ny sampy. Hitantsika izany eo amin'ny andininy 2. Genesisy toko 5:30. Ny andininy 2 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo izany. Dia hoy Jakoba tamin'izay tao an-tranony mba amin'izay rehetra momba azy. Rehefa nantsona hiverina ny Betela i Jakoba dia tsy tonga dia nandeha izy, fa nitodika tamin'ny ankonany, nitodika tamin'ireo olona izay nanaradia azy. Tamin'izany moa tsy nandeha irery akory izy, fa niaraka tamin'ny ankonany, niaraka tamin'ny olona maro izay niaraka taminy hiverina ho an'i Betela. Inona no nataony? Ario ireo andriamanin-kafa izay ao aminareo dia madiova sady hovay ny fitafianareo. Zay no baiko nataony Jakoba tamin'ireto namany ireto. Tamin'izany fotoana efa fanaon'ireo, satria moa ireto taranaka jentilisa, ireto patriarika ireto dia misy karazana sampy maro samihafa fampiasaina tamin'izany. Misy ny sampy izay natao tany am-paosy, misy zavatra kely dia hoentiny iny atao any anaty paosy ho fiarovana sady ihany koa fiafenana, miafina mba tsy ho hitan'ny fahavalo. Na dia mandeha zany izy, mandeha amin'eny amin'ny lalana, dia raha vao manana n'iny karazana sampy iny izy dia iny ony no manafina azy tsy ho hitan'ny fahavalo. Misy tamin'ireo karazana sampy ireo ihany koa izay nolovaina tamin'ny razana dia hoentina mandeha amin'ny toerana izay aleha. Misy ihany koa mahititsika eo amin'ny andininy 4. Ndao movakitsika ny andininy 4. Iarahantsika rehetra mamaky ny andininy 4 amin'ny anaran'ny Tompo. Dia
dia mahita koa tsika eo hoe misy kavina. Io kavina io a dia ody fiaro amin'ny miady. Rehefa miady zany tamin'izany fotoana moa ny ady amin'ny toerana rehetra izay andehanana firenena samihafa ny eo a tsy maintsy mandalo amin'ny tanin'olona dia tsy maintsy misy miady. Rehefa miady amin'ireo firenena hafa na ireo olona amin'ny tanàna izay andalovana dia io kavina io zany miaro amin'ny miady ahatonga azy ireo azo fandresena. Io kavina io ihany koa dia fanefitra na fiarovana amin'ny aretina. Izany hoe nanana an'ireo karazana sampy maro samihafa ireo a ny ankohonan'ny Jakoba. Eto Andriamanitra miteny amin'ny Jakoba hoe mivereny ianao ho an'ny Betela. Mialoha ny verenany tany Betela dia inona ny nataony? Aleo ariana aloha ny sampy. Dia novoriana ny ankohonana, novoriana ireo olona izay nanaraka any Jakoba dia avoaha daholo ny sampy rehetra. Dia rehefa hita ny sampy dia ambaran'ny soratra masina hitantsika teo amin'ny 14 fa nalevina ilay sampy. Ity fihetsika nataony Jakoba ity dia midika fa fisarahana tanteraka amin'ny sampy satria hiditra ny fiainam-baovao iona amin'Andriamanitra, ary ny fiarahana amin'Andriamanitra dia midika fanariana ny sampy rehetra. Eto moa voalaza hoe midio fantatsika fa rehefa nariana ny sampy tsy mijanona treo amin'ny hoe very le sampy fa midio aloha, misasa mandro satria iona amin'Andriamanitra. Rehefa vita zay dia ambaran'ny soratra masina ato hoe manova ny fitafiana, ovaina ny fitafiana. Amin'ny fomba fisainan'ny soratra masina dia zao: ny fitafiana anaovan'ny olona ety ivelany dia taratry ny toetra izay ao anatiny. Zany ny fomba fisainan'ny soratra masina. Ary zay nahatonga ny Jakoba niteny teto hoe ariana aloha ny sampy, midio dia ovaina ny fitafiana. Izany hoe tsy ilay fitafiana izay fanao fony mbola nitondra ny sampy sy ny tanan'ireo karazana fanafody maro samihafa akory no entina manatona an'Andriamanitra, fa fitafiana vaovao izay mariky ny fiainam-baovao sy toetra vaovao. Ry havana, ny soratra masina eto dia mampianatra antsika hiverina amin'Andriamanitra. Raha hiverina amin'Andriamanitra isika dia tsarovy mandrakariva fa tsy maintsy miala amin'ny sampy. Ny olona izay manatona an'Andriamanitra, hiverina amin'Andriamanitra, iona amin'Andriamanitra, hifanerasera amin'Andriamanitra dia tsy maintsy manary ny sampy. Eto iza no tonga saina? Jakoba. Ny antony, Jakoba no nantsoan'Andriamanitra. I Jakoba ilay nantsoan'Andriamanitra no nahatsapa sy nahatsiaro mila miala amin'ny sampy isika. Dia tahaka izany koa no ampianaran'ny soratra masina antsika. Ianao izay nantsoan'Andriamanitra, hiverina amin'Andriamanitra. Ianao izay te hamaly ny antson'Andriamanitra amin'ny fiverenana amin'Andriamanitra zany. Ianao no miteny amin'ny ankohonana: aiza ny sampy? Angony dia ariana. Inona avy ny karazany? Samy manana ny karazany io. Fa ny ampianaran'ny soratra masina eto dia izao: ariana ny sampy rehefa andeha anatona an'Andriamanitra, hifanerasera amin'Andriamanitra, iona amin'Andriamanitra, satria izay no takian'ilay fionana amin'Andriamanitra. Raha saina iona amin'Andriamanitra, hanao fanatitra ho an'Andriamanitra isika, tsy maintsy manary ireny karazana sampy maro samihafa ireny. Manahirana io amin'ny fiainana andavanandro. Amin'ny fiainana andavanandron'ny olona dia misy ireo karazana sampy maro samihafa izay tsy fonin'ny olona, satria heveriny fa mahery na mahavonjy azy eo amin'ny fiainana. Eto anefa rehefa hiverina amin'Andriamanitra dia afoy ireny karazana maro
karazana sampy maro samihafa ireny. Misy amin'izy ireny nolovaina tamin'ny razana tahaka ny hitantsika tamin'ny andro ny patriarka eto, nolovaina tamin'ny razana. Misy ilay olona mihitsy no naka n'ilay sampy. Ny ampianaran'ny soratra masina amintsika dia zao: adidin'ny olona izay mahatsiaro tena ho nandray ny antson'Andriamanitra no mitaona ny ankohonany amin'ny fanariana ireo karazana sampy maro samihafa. Mety ho sarotra ihany ny teny hoe ario ireo karazana sampinareo reo, satria mety hamaly ilay tompony. Ary raha mamaly izy dia ho sarotra ny anazava hoe tsy mety io, ny andresy lahatra azy, satria samy ao anatin'ny tokantrano. Kanefa raha te anatona an'Andriamanitra, hiverina amin'Andriamanitra, dia tsy maintsy manary ireo karazana sampy maro samihafa ireo. Ny soratra masina dia mampianatra antsika fa ny Andriamanitry ny Baiboly dia Andriamanitra tokana ihany. Izany hoe ny olona izay manompo ny Andriamanitry ny Baiboly dia manompo Andriamanitra tokana. Ny mo ambaran'ny fomba fiteny le hoe monoteista, manompo Andriamanitra tokana isika. Fa eto koa nefa dia zao, misy sary zay asehon'ny soratra masina amintsika fa i Jakoba rehefa nantson'Andriamanitra hiverina amin'Andriamanitra dia tsy izy rery ihany no te hiverina amin'Andriamanitra, fa iza ihany koa ny ankohonany. Ny ankohonany ny tao amin'ny hiaraka amin'ny hiverina ho any amin'Andriamanitra. Izany hoe ny Andriamanitry Jakoba no Andriamanitry ny ankohonany. Dia tokony ho tahaka izany ihany koa ny fiainantsika izay mpino. Ny mpino zany dia tokony olona izay manompo an'Andriamanitra izy, ary ilay Andriamanitra tokana no ivavahany. Fa io Andriamanitra tokana io ihany koa no ivavahany ankohonany. Ny soratra masina eto dia mamerina antsika indray fa raha te hiverina marina amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ny olona, raha te hivavaka marina amin'ilay Andriamanitry ny Baiboly isika, dia tsy maintsy manary ireo karazana sampy maro samihafa. Na inona izay heverin'ny olona fa sampy apetrany ho nametrahany fitokisany teo amin'ny fiainany, dia takin'ny tenin'Andriamanitra fa mila riana izany sampy izany. Ndeha tsika ho any amin'ny epistily ho an'ny Timoty voalohany. Timoty voalohany toko fahaefatra. Timoty voalohany toko fahaefatra. Timoty voalohany toko fahaefatra ny andininy fahafito. Ny andininy fahafito iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ny anganongano ny ratso. Fa ny anganongano ny ratso fanaom-bavy antitra dia lavo ka mampiasa ny tenanao ho amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tamin'izany fotoana dia misy an'ireto vavy antitra ireto, misy tetsy an-daniny ireo karazana mpampianatra mpanao fampianaran-diso. Ireo mpampianatra mpanao fampianaran-diso reto nampiasa ny reto vavy antitra mpitantarangano reto, satria isika mahalala fa ny angano dia fampitana fahendrenana, fampitana kolotsaina amin'ny olona izay miaino azy. Dia ireto vavy antitra ireto zany no nampiasaina hampita n'ireo karazana fampianaran-diso izay nahely tamin'izany fotoana. Ary zay nahatonga ny Paoly apôstôly nananatra sy nanoratra tamin'ny Timoty ka ny teny hoe ny anganongano izay fanaom-bavy antitra dia lavo reny. Ny antony dia zao: tsy avela hitoky sy ametraka ny fanantenany sy ny finoany amin'ny anganongano izay tsy mitarika eo amin'ny finoana araka an'Andriamanitra, izay tsy mitarika eo amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ny olona, fa asaina
hino ny soratra masina asaina hitoky am' Jesosy Kristy. De tahaka zany koa sika riavana, misy ireo karazana fomba fisainana maro samihafa izay nampitaina tamintsika. Ho an'izay mbola nanana ray aman-dreny mpitantarangano moa de mahatsiaro fa isakariva de vorina ny taranaka de tantaranangano eny. Misy kolotsaina, misy fomba fisainana ary misy finoana mpitaina ao anatin'ireny. Eto anefa ny soratra masina mampianatra antsika, mananatra antsika tsy ny fiorenana sy ny fampiorenantsika ny finoantsika amin'ireny karazana anganongano maro samihafa. Ireny no akory no tena finoana, fa ny ampianaran'ny soratra masina dia ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Dia moa jerentsika ny andininy fahenina. Ny andininy fahenina amin'ny Timoty voalohany toko 4 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Raha manoro hevitra. Tezaina amin'ny tenin'ny finoana sy ny fampianarana tsara izay efa narahinao. I Timoty efa nanaraka tsara ny soratra masina, nanaraka tsara ny tenin'Andriamanitra, mahalala izy fa izao ny finoana marina. Ka izay finoana marina izay no hitaomana sy hitariana ny fiangonana, hitariana an'ireo olona izay miaino azy, fa tsy lay anganongano sy renteny izay mamitaka sy mandrobo ireny. Ny soratra masina zany dia mampianatra antsika. Raha hanorina finoana ihany dia mampiorina finoana amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra no hanorenana finoana satria amin'ny alalan'io tenin'Andriamanitra io no ahaizantsika sy ahafahantsika miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ivelan'ny soratra masina dia tsy afaka miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ny olona satria finoana hafa no ao anatiny. Ka mba hahafahantsika miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia miala amin'ireo karazana sampy maro samihafa, miverina amin'Andriamanitra, mitoky amin'ny tenin'Andriamanitra, mampiorina ny finoantsika amin'ny alalan'ny soratra masina sy izay voasoratra ao anatiny mba hahafahantsika mifanaraka sy mifikitra amin'ilay Andriamanitra miantso sy mifidy atsika. Zavatra faharoa ampianaran'ny soratra masina eto dia izao: ny olona miverina amin'Andriamanitra dia Andriamanitra miady ho azy. Andriamanitra miady ho azy. Verina amin'ny Genesisy toko 5:30 isika. Genesisy toko 5:30. Ny andininy 5. Ny andininy 5 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Dia lasa nandeha izy ary nisy tahotra avy amin'andreo. Ambaran'ny soratra masina eto fa rehefa vita avokoa ny fanariana ny sampy, rehefa very ny sampy rehetra, efa vita ny fidiovana, efa nisoloana ny fitafiana, dia nanomboka amin'izay ary ny dia andeha ho any Betela. Eny an-dalana ho eny Betela dia misy ireo karazana firenena maro samihafa tsy maintsy lalovana. Ireo firenena ireo dia efa nanana ny mpanjakana, satria olona maromaro no miaraka amin'ny Jakoba, dia tsy maintsy miomana zany Jakoba sy ireo olona miaraka amin'ireo hiady amin'ireto firenena na ireto tanàna izay lalovany ireto. Fa ny zavatra nify anefa ambaran'ny soratra masina eto fa napetraka Andriamanitra tao anatiny ireo firenena na ireo tanàna na ny olona izay no lalovany Jakoba ny tahotra any Jakoba. Zany hoe tsy sahy niady tamin'ny Jakoba ireto firenena ireto. Zany raha ambara amin'ny teny hafa zany dia zao hoe tonga dia nandalo fotsiny Jakoba fa tsy nisy ady. Inona ny antony? Ny antony dia zao:
Andriamanitra niady ho an'i Jakoba. Andriamanitra niaro an'i Jakoba mba tsy hahita ady. Ary raha sendra hahita ady mako Jakoba, mety tsy haharesy an'reto tompotany amin'izay lalana tsy maintsy lalovany reto, satria ny tompotany eo amin'ny taniny ary mipetraka eo amin'ny taniny. Ny soratra masina zany eto mampianatra antsika hoe ay, rehefa manary ny sampy ny olona ka manatona an'Andriamanitra, dia Andriamanitra ny momba sy miaro azy amin'ny lalana rehetra izay alehany, amin'ny toerana izay alehantsika, amin'ny lalana izay alehantsika. Rehefa tena manorina ny finoantsika amin'Andriamanitra isika, matoky an'ilay Andriamanitra isika, Andriamanitra no momba antsika. Tamin'ny fotoana ny testamenta taloha, ny ady izay atao dia ady atao amin'ny anaran'ilay Andriamanitra izay ivavahan'ny olona. Raha miady zany ny olona na ny firenena, dia amin'ny anaran'ilay Andriamanitra ivavahany no iadina. Eto tsy niady mihitsy Jakoba. Ny antony dia zao, efa vitan'ilay Jehovah Andriamanitra izay ivavahany ny ady izay tokony nataony. Ary zany tokony ho tsaroantsika ry havana. Rehefa tena miverina amin'Andriamanitra tokoa isika, matoky an'Andriamanitra, dia Andriamanitra no miady ho antsika. Raha ny marina kaya amin'ny toerana rehetra izay alehanao, betsaka ary maro ny olona te hiady aminao. Maro ny olona te hiady aminao. Fa raha matoky an'Andriamanitra ianao, dia tsy miseho ilay ady, tsy misy ady, fa afaka mandalo fotsiny ianao. Ary zany tokony ao anatintsika, rehefa tena miorina amin'ny finoana an'Andriamanitra isika, amin'ny fotoana izay tokony ampisy ady azy, tsy mitranga ilay ady, satria Andriamanitra miady ho anao. Rehefa manarany sampy isika ka mitoky an' Jehovah Andriamanitra, Jehovah Andriamanitra miady ho antsika, Jehovah Andriamanitra miaro antsika, tsy hiatrikady, tsy hiatrikady sarotra, fa avelan'Andriamanitra mandalo fotsiny isika, fa tsy misy ady akory atrehantsika. Eny an-dalana i Jakoba, inona ny tanjon'Andriamanitra amin'ny Jakoba? Ny tanjon'Andriamanitra amin'ny Jakoba dia zao: ny ho tonga ny Betela hanao alitara ho azy. Tsy nisy nanelingelina, satria andeha hanompo an'Andriamanitra, nandeha efa nanariny sampy eny an-dalana ary hotody amin'izay niantson'Andriamanitra azy. Ny soratra masina zany eo dia mampianatra antsika hoe ny tanjona izay nikendren'Andriamanitra amin'ny olona anankiray izay nofidiny, tsy maintsy tanteraka izany. Ary Andriamanitra no manokatra lalana ahafahany manatanteraka izay tanjona tian'Andriamanitra kendrena amin'ny mpanompon'izay. Ary zany toko fanantenantsika izay mino an'Andriamanitra, satria mino an'Andriamanitra isika, malemy eo anatrehanao avokoa ny hery ny fahavalo rehetra, na dia matanjaka sy mafy mba hery aza ny fahavalo. Rehefa mandalo ianao dia mangina ny fahavalo ary mijerijery fotsiny izy, satria inona ny antony? Andriamanitra nampangina azy. Miady ho an'ny olona izay nantsony Andriamanitra, miady ho an'ny olona izay nofidiny Andriamanitra, miady ho an'ny olona izay mino sy matoky azy Andriamanitra. Ka inona no andrasana amintsika? Ny andrasana amintsika zany dia zao: ny andrasana amintsika izay mpino miorina amin'ny finoana dia ny manaiky sy mankatoa ary manaraka antsakany sy andavany. Manaraka antsakany sy andavany, tsy misy fepetra ny lalana hitarihan'Andriamanitra atsika. Andriamanitra mitarika atsika amin'izay tiany hitarihany atsika, fa ny anjarantsika dia manaraka, mandeha, ary mandeha amin'ny fahatokina, mandeha amin'ny finoana, tsy misy fisalasalana. Rehefa mandeha manaraka ny lalana izay hitarihan'Andriamanitra atsika isika, Andriamanitra momba atsika, Andriamanitra miaro
atsika. Misy lalana sarotra tsy maintsy lalovana vao tonga amin'ny tanjona, kanefa na dia eo aza ireo fahasarotana ny olana maro samihafa tsy maintsy sedrainy amin'ny lalana izay iarahantsika mandeha amin'Andriamanitra io. Rehefa mino an'Andriamanitra isika, matoky an'Andriamanitra isika, ary manana finoana isika fa io Andriamanitra izay mitarika atsika io dia Andriamanitra mahatoky, azo antoka, afaka miaro atsika amin'ny ratsy rehetra, tsy maintsy tratra ny tanjona, ary ny tanjona dia tsy inona akory fa ny ahafahantsika manompo an'Andriamanitra. Ary zany no hitantsika amin'ny Jakoba eto ny tanjon'Andriamanitra tamin'ny Jakoba ane, ho tonga ny Betela hanorina alitara hivavahana amin'Andriamanitra. Ary zany koa ny tanjon'Andriamanitra amintsika. Ny tanjon'Andriamanitra amintsika dia ny ahafahantsika manompo azy. Raha ohatra ka tsy tena mbola afaka manompo an'Andriamanitra zany ianao, dikan'izay tsy mbola tratra ny tanjona izay nikendren'Andriamanitra aminao. Ny tanjon'Andriamanitra amintsika dia isika manompo an'Andriamanitra. Ataon'Andriamanitra ny fomba rehetra. Ny anjarantsika dia manaraka ny lalana izay hitondran'Andriamanitra atsika. Raha sanatria ka tsy manaraka an'izay lalana hitondran'Andriamanitra atsika izay isika, dia inona zany mety mitranga? No lavitsika ilay tanjon'Andriamanitra. Nitady tanjona hafa zany ianao. Ary raha nitady tanjona hafa ianao dia tsy nanaiky an'ilay fitondran'Andriamanitra anao ianao zay. Fa ny ampahafantariny soratra masina antsika eto dia izao hoe mila manaraka ny lalana izay hitondran'Andriamanitra atsika isika. Fa amin'ny lalana izay andehanantsika, Andriamanitra momba atsika, Andriamanitra miado atsika satria manana finoana isika. Dao moa tsika hiverina amin'ilay Timoty voalohany teo. Timoty voalohany 4. Timoty voalohany 4, ny andininy 5. Timoty voalohany 4, ny andininy 5. Iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Mahatoky zao teny zao ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra. Marina ny tenin'Andriamanitra, marina ny fitondran'Andriamanitra, ka tokony ekena tsy misy fisalasalana. Ary ny ambaran'ny soratra masina moa eto dia hoe ekena amin'ny fankasitrahana, fa tsy ekena amin'ny fimonomononana sanatria. Dia jereo ny andininy 10. Ahoana hoy ny andininy 10? Iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Izay manantena an'Andriamanitra velona, manantena an'Andriamanitra velona isika. Ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra velona, tsy Andriamanitra ny sampy, tsy Andriamanitra tsy miteny, tsy Andriamanitra tsy afaka mandeha, tsy Andriamanitra izay maty akory, fa Andriamanitra velona. Izay no mahatonga atsika mitoky amin'ny tenin'Andriamanitra. Izay no mahatonga atsika mino ny voalazan'ny soratra masina. Izay no mahatonga atsika matoky ny lalana izay hitondran'Andriamanitra atsika. Ka na inona ny asarotry ny lalana matoky isika, fa io Andriamanitra izay mitarika atsika io, mitarika atsika mba tanteraka izay nikendreny atsika. Ary zay mahatonga ny soratra masina miteny eto hoe izay mpamonjy ny olona rehetra, indrindra fa izay mino. Ny Andriamanitra ivavahantsika, Andriamanitra mpamonjy ny olona rehetra, ary mahazo tombony mihoatra lavitra noho ny olona rehetra ny pino. Eto ampamaranana ary, ampahatsiahivina atsika izay nambara teo. Ny olona miverina amin'Andriamanitra voalohany manary ny sampy. Ary ireo karazana sampy maro samihafa. Ialao lay fomba fisainana
sy karazana fomba maro samihafa izay manelingelina ny finoantsika aza mitoky amin'ireny fa miala amin'ireny karazana sampy maro samihafa ireny. Misy karazan'olona sasany izay tsy mivoaka ny trano raha tsy miaino ny inona sampy zany, tsy araky ny soratra masina zany, mitody amin'Andriamanitra, matoky an'Andriamanitra. Ny olona miverina amin'Andriamanitra, Andriamanitra miady ho azy, aza manahiny amin'izay lalana izoranao, na ho aizy ianao na ho aizy ianao, fa matoky an'Andriamanitra. Ekeo zay lalana hitondran'Andriamanitra anao, maneke ny fitarian'Andriamanitra. Fa raha manaiky ny fitarian'Andriamanitra isika, io Andriamanitra io no mitondra atsika, ary izy no manidy sy manakombona ny vavaliona masika izay te hiady aminao sy te handevona anao. Fa ny tanjon'Andriamanitra dia ny hahafahantsika manompo azy. Engane isika tsirairay samy ahatratra ny tanjona izay ikendren'Andriamanitra amintsika tsirairay, ka ahafahantsika manompo azy amin'ny fifaliana, ahafahantsika manompo azy araka izay ny antsony atsika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Isetriny zany toroteny sy afatra avy amin'Andriamanitra zany ny havana dia andeha hivavaka isika. Ry Andriamanitra ranay, ry Andriamanitra mpamonjy, ianao ilay Andriamanitra be fity izay miantso anay hatrany hatrany. Nanambara taminay tamin'ity an'ity ianao fa ny olona izay miverina aminao Andriamanitra dia tokony hanary ny sampy, ary tokony hiala tanteraka amin'ny sampy rehetra, amin'ny zavatra miteraka tsy finoananao Andriamanitra, tokony hidio tanteraka ary anana fitafiana vaovao, ary hanompo anao Andriamanitra tokana ilay Andriamanitra irery any, ny vavahan'ny Kristiana, ny vavahan'ny ankonana, Andriamanitra ny ankonana. Misaotra anao zay ny amin'izany teny zany satria mamerina anay indray ao anatin'ny fanompona sy fitokiana anao Andriamanitra irery any, ianao ilay Andriamanitra tokana hivavahanay. Koa mangataka aminao izay ny amin'izany mba hitoetra ao anatinay, hitoetra amin'ny fiainanay tsirairay avy, ny amin'ny ankonana, mba tena hanompo anao Andriamanitra ary tsy hanana sampy hafa, afa-tsy anao Andriamanitra irery any no hivavahanay ary tsy misy Andriamanikafa. Nampianatra anay koa ianao tamin'ity an'ity fa ny olona miverina aminao Andriamanitra dia ianao no miady ho anay, ianao no miaro anay, ary raha misy tanjona tianao atongavana tsy maintsy tanteraka izany, ary rehefa miorina amin'ny finoana dia ianao no miady miaro na ny fahavalo aza angina, satria anao Andriamanitra ny momba. Misaotra anao zay ny amin'izany satria teny izay mitondra hery ary indrindrandrindra mitondra finoana ho anay, satria matoky ny teninao Andriamanitra ary marina ny teninao Andriamanitra, ary tsy tokony hanahy zay amin'ny lalana izay hitondranao anay tsirairay avy, lalana tianao izoranay, ary mila manaiky ny fitantananao, ny fitondranao Andriamanitra izay. Misaotra ny amin'izany teninao izany ka ankehitriny ary
aoka mba anana finoana anao Andriamanitra izahay ka anary ny sampy ary anana finoana fa hainao Andriamanitra no miady ho anay. Aminarinao Jesosy Kristy Tompo. Amen. nde hitsangana antsika anambara ny fanekempinoantsika amin'ny alala fanekempinoana laharana fahatelo. Isika rehetra miarana hoe mihinan'Andriamanitra tsy toa izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, afony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika i Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika, tonga izy hitady sy hamonjy ny vera. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miova maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina, izy no manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, fanahy iray ihany na vibatisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika, Tompo ampitombo ny finoana. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana.
izao dia tonga amin'ny fotoana izay ilazana ny raharaha ny fiangonana isika. dia ho ampitomboina aminareo rehetra ny herihavana fahasoavana sy mifiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray mivaovao iray izao maraina izao. Avy ampitandrina sy mibirao ny fiangonana. Amin'ny alahady herin'ny anio 20 septambra no fivoriana ara-potoana mibirao ny fiangonana. Atao izany ao amin'ny akanjo somiampita amin'ny 8 ora maraina. Araka ny tapaka tamin'ny fivorian'ny mpihevitra raha sy araka ny fangatahan'ny komite teknika dia hoentina mbavaka izy ireo amin'ny alahady herin'ny anio. Vaovao avy amin'ny sampana avy amin'ny STK. Finaritra totosa somatsara ny fisitahana masina izay nitotsahan'ny sampana omaly sabotsy 14 septambra teny Mandriambero Ambohidratrimo. Isaorana isika mpikambana rehetra tonga nanatrika izany ary indrindra ireo nanoana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Avy amin'ny sampanasa asa fitoriana amin'ny filazantsara. Anio amin'ny 3 ora hariva no anatanterahana ny fivoriam-ben'ny sampanasa asa fitoriana filazantsara ao amin'ny akanjo somiampita. Entanina isika rehetra mpikambana komity ary ny birao anatrika izany fotoana izany, indrindra ho fanomanana ireo asa sy tetikasa tokony ho tanterahana ao anatin'ny 3T 5 sy 2 manantena ny fahatongavantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganana ny tena maty no ampandrenesanay ianareo fa ny ava-malalanay raha fanjavololona Marie Arveloema dia natsony ray ody aminy ny talata 10 septambra 2022 rehefa nivahiny 415 taona teto an-tany. Hoy ny rainjanany Andriana Aljaona Tefilala, ny zanany sombony aina tsy laviniony Noemi, Andriary manana tojo fanantenana sy diamondra, Andriana Aljaona Vatsofa Izoro, Andriana Aljaona Nomena Fanahy Kristalina, ny zafiny ndray tapo aminy, ndray tapo amin'ny reniny ny fianakaviana manontolo, ny fokotany Androndrakely, fokotany Ambomalaza, ny fiangonana FVK FM Mandraharo, ny chapelle militaire Ampaibe, nofiny dia niala tao amin'ny tranony Anosy Zato Andrefana ny sabotsy 13 septambra tamin'ny 12 ora ary nanomezana mboninahitra an'Andriamanitra teto amin'ny chapelle militaire Ampaibe mialohan'ny nametrahana azy tany amin'ny fahasandrazany any Ambomalaza. Fa Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no azahoako tombony. Filipiana toko voalohany ny andininy faharaiky amby 20. Ny fianakaviana dia nanolotra fararakitra ho fanoizana ny asan'ny fiangonana. Ny famaingin'ny fiangonana riavana dia ho tanterahana anio aorian'izao fanompoam-pivavahana maraina izao. Dia toy izany indray ny vaovao iray ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery. izao dia angatahana ndray fitenenana ny présidenty fiangonana. Miderahan Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrapony. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no entina hiarabana ny fiangonana rehetra ho amintsika rehetra trany ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy atsika. Tsoreto ny tenako amin'ny anaran'ny fiangonana. Misy zavatra anankiroa vaovao ampitaina amin'ny fiangonana. Ny voalohany indrindra dia mikasika ny fiangonana, ny fanatsarana ato anivon'ny fiangonana, ny vory, ny katolika sy ny protestant, ny birao zany tiana ho tenenina eto arak'ilay efa nitenenina teo dia isy ny asa fanatsarana. Araka nefa fantatritsika fa tsy tsika rery ny ato fa ny katolika dia miaraka mivavaka amintsika ato ny maraina amin'ny 7 dia isika amin'ny 10 sasany.
ka arak'izay fandaminana izay a dia isy ny fanatsarana atao amin'ny fiangonana kanefa tsy maintsy nisy ny fifampiarana dia zay fampiarana zay no natao a efa nifanaika dia ho ampitaina ihany koa amin'ny tompon'andraikitra sika moa dia manana ny ministera ny folo alin-da zay mpiahatsika dia mandray ny fankatoavana avy antsika dia anomboka izay faharoa manaraka an'izay a misy ny fanasana zay nomeny ny zareo amin'ny katolika zany a amin'ny alahady ho avy zao manasanay mivady moa zany a anatrika ny fety ny chapelle militaire catholique Sainte Croix à Païbe zany moa zany a dia manamarika ny firaisan-tsaina sy ny firaisapo amin'ny katolika sy ny protestant dia aoka ho raisitsika ampitiavana izany fanasana izany zahay no manotrona fa amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo ny andehanana ihany a dia engana isika mba iray fohatrany ato anatin'ny fiangonana. Ny vaovao faharoa ampitaina amintsika mangataka ny mpampianatra sekolalady ny filoha sy ny mpampianatra sekolalady ary ny sekolalady rehetra mba hitsangana manjakandrina aitsy eo zay eo zany no angatana misy eo ve ia ny vaovao ampitaina amin'ny fiangonana moa zany a dia lany indray ho filohan'ny sampana sekolalady tonian'ny sekolalady foy be ny pasteur Razakanaivo Charlot Patricien zay ato amintsika dia angatahana izy mba hitsangana eo anoloana mba ho hitan'ny fiangonana. Izy zany no voafidy indray voafidy fanondrony ho tonian'ny sampana sekolalady foy be eo amin'ny FJKM koa amin'ny anaran'ny mpitandrina zadrara ny loolona ny brao fiangonana ny dekona sy ny sampana rehetra eto anivon'ny chapelle militaire à Païbe sampana protestant indrindra moa ny sampana sekolalady no iarabananao pasteur amin'izay na voafidy anao indray ho tonian'ny sekolalady eo anivon'ny foy be FJKM dia mivavaka aminao hatrany atotosa izany andraikitra lehibe izay sahaninao eo anivon'ny FJKM izany indrindra moa ianao ato anatin'ny chapelle militaire à Païbe zay mitondra anay eto dia arabaina dia mirary soatrany ny tompony ho aminao hatrany ka ho marika an'izany a dia asisika tehaka kely aloha ho an'ny fiangonana ray manontolo dia ho mariky ny fandraisan-tanana araka mahazatra antsika dia miangavy ny mpitandrina mpianadrara ny loolona ny brom-piangonana ary ny dekona andray tanana ny pasteur ny sampana ny filohan'ny sampana andray tanana azy no ny amin'izany andraikitra lehibe zay ho raisin'izay indray sotra indrindra tompo.
anatin'izany koa dia mangataka ny aneny tsangana iarahaba miaraka amin'izy ireo. Sotran'Andriamanitra no ny amin'ny fitantanany ny fiainana ka nahatonga nay mbola voafidy tonian'ny sampana sekoly alaty efitsika maindray. Sotranareo fiangonana ihany koa tamin'ny fiarabanina amin'ny finoantsika moa ny fanompoana na ny toeram-panompoana anankiray izay andraisana andraikitra dia antson'Andriamanitra io ary Andriamanitra no mifidy ao anatin'izay. Na dia eo aza ireo karazana fifidianana izay atao dia lalana lalovana fotsiny ihany zany mba hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Sotran'Andriamanitra lehibe mbola nametraka fitokisana taminay ahafahana manohy izany asa fanompoana izany ka dia sotratsika rehetra ary manantena ny fiarah-miasa avy amintsika tsirairay satria moa foibe sekoly alahady ilay resahana. Ny foibe sekoly alahady izay iombona ny fiangonana manontolo, fiangonana efitsika manontolo izay anentanana antsika ihany koa rehefa misy fotoana izay tokony na hifanomezan-tanana amin'ny sampana sekoly alahady dia mba manentana antsika hiara iombona amin'izay. Tsy zay ngamba fa dia misaotra indrindra miraro soantsika rehetra ny tompo aneo amintsika ahifantsika be amin'ny asa fanompoana izay miantsony antsika tsirairay. Misaotra indrindra tompoko. Anatanteraka ny rakitra isika ka mangataka ny koralana ho hira ao anatin'izany.
aminao ometatao zay manako nanetramako aminao tsy manompa ny ampaleko votalao There
aorian'ny fanompovavahana dia asaina ny mpandrefanasan'ny tompo hiara-iombona latabatra amin'ny tompo. Asaina manokana isika vahiny izay tonga miara-mivavaketo mpandrefanasan'ny tompo hiara-iombona latabatra amin'ny tompo. Ataontsika mihira voalahatra. raiso nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo. Fiadanana ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra ty an Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Petraka ny fiangona. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sana ary ny fanahy masina. Amen.
velatra manoloana antsika ny fanasan'ny tompo zay manambara ny fanatrehan'ny tompo sy ny fahasoavan'andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapahin-tanana. Asandrato amin'ny tompo ny fontsika. Ianareo rehetra izay mangetaheta mankanesa amin'ny rano, ary ianareo izay tsy manam-bola avy mividika homana. Eny avy mivididy vai sy ronono nefa tsy amim-bola na amin'karena. Nahoana ianareo ny mandany vola amin'izay tsy anina, ary ny vokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky. Mihainoa dia mihainoa ahy ka hano izay tsara, dia aoka iravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, mendrika sy marina ny midera sy misaotra ary mankalazanao, ny mivavaka aminao amin'ny toerana rehetra isi ny fanapahanao. Fa Andriamanitra tsy azo tononona ianao, sary-pantarina, tsy hita, tsy takatry ny saina, hatr'izay ka ho mandrak'izay, ary tsy miova na ianao na ny zanako lahy tokana na ny fanahinao masina. Nahary anay avy tamin'ny tsy misy ianao, nanome anay ny fahavelomana, ary rehefa lavo izahay dia sitraka ao ny nampiarina anay. Tsy nitsahatra ny nanao ny zavatra rehetra ho anay ianao, ambara-pahatonganao anay ho any an-danitra, ka nanomezanao anay ny fanjakanao. Misaotra anao izahay, misaotra ny zanako lahy tokana, saotra ny fanahinao masina noho izany rehetra zany, sy noho ny zava-tsoa rehetra natobakao ho anay, na fantatray na tsy fantatray, ary na miariary na miafina. Misaotra anao koa izahay noho ny aneken'ny famondraponao izao fanompompivavahana ataonay izao, na dia eo anatrehanao lalandava, manompo anao mandrakariva aza, miarika anjely alinalina, ny anjely arivoarivo, mba amin'ny kerobima sy ny serafima rakotry ny elany. Mianta aminao izahay, mba hamela ny feonay, ikambana amin'ny feon'izy ireo, ka ioby anao ampanetrentena manao hoe. Aokary hoenontsika ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao. Fa i Jesosy tompo tamin'iny aliny izay namadiana azy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, raisohano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao natao fahatsiarovana ahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, misotro amin'ity ianareo rehetra, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra famelan-keloka, izao natao fahatsiarovana ahy, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina. Ivavaka isika. Noho izany ry tompo ray eny an-danitro, dia mankatony nandidiny zanako ao ataonay izay mpanomponao, ka mahatsiaro ny zavatra rehetra nitanterahano anay, ny fihinanam-bilon'ny Betlehema, ny azo fijalian'ny Kalvari, ny fasan'ny Josefa avy any Armety, ny fitsanganany velona tamin'ny marainany Alahady, ny fiakarany any an-danitra, sy ny fipetrahany eo ankavananao Andriamanitra ray, ary ny fiaviany ray amboninahitra. Ray masina sy marino, indreto izahay, mahatsiaro le fanatitra tokana sy tanteraka
naterina indre mandeha monja ho anay teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Eto ampiandrasana amin'ny mpifaliana ny fiverena dia manolotra ny tenanay ho fanatitra velona sy masina ho anao zahay. Ry tompo ray ny an-danitro, aidino aminay ny fananao masina, aidino amin'reto famantaranay reto mba hanambarany ny tena sy ny rany Jesosy Kristy zanakao. Fa ianao efa nanome ny fananao ho an'ny mpaminany, ianao efa nampidina azy ho an'ireo apôstôly masina, ary ianao efa nampanantena ny fiangonanao, fa omba azy mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny fananao masina ne hiasa aminay tsiraray, ampisinda ny tahotra ny fitsarana sy ny famelova. Izy kosa ne ahatonga izao sakramenta izao ahavoka-tsoa ho an'ny fiainanay, dia famelan-keloka, firaisana amin'ny fanahy masina, fiainam-baovao, fanantenana feno ny fanjakan'ny lanitra, ary fahatokina eo anatrehanao Andriamanitra tompo sy mpanojy. Miaino anay ry Andriamanitra tsy toa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, izay omem-boninahitra sy laza amin'ny firaisana amin'ny fanahy masina, miaraka aminao ray any an-danitra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakina ho antsika. Satria iray ihany ny mofo, isika koa dia tena iray ihany isika na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy tompontsika, ny ran'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Hoy Jesosy Kristy tompo, andeha fa efa voatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Petraka ny fiangonana. Taontsika ny hira 750. Jesosy Kristy tompo, ento izany kazarao amin'ny mpianakavan'ny finoana.
toizatsika amin'n'ira fa 7 amin'ny telopolo sy efajato. Ka hitsangana ny fiangonana. Dia aritsika hiara-iongona amin'ilay vavaka fanetrentena manao hoe tombo tsy mendrika ny atao ezanako, tombo tsy mendrika ny tirana vahatafitra, eto no anoloranao anay ny mofinaina rano velona, eto ny alana isasatra amin'ny adinay sy ny rafinay.
jesosy kristy ilay mitaona antsika mba hanariny sampy rehetra hoe raiso hano ity ny tenako izao ny ataovy fahatsiarovanahy. raiso ny tenako no teninao ary ny rako fiainana ampitiavana no andraisanay na dia tsy mendrika aza izahay. Jesosy Kristy ilay momba antsika sy miaro antsika manao hoe sotroinareo rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka izao no ataovy fahatsiarovana naoviana ny sotro ianareo. Saoran'i Jehovah ry fanahiko, ary zay rehetra ato anatiko eo misaorany anarany masina. Saoran'i Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra, zay mamela ny eloko rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra, zay manavotra ny hainao tsidina any andavaka, izay manarona famondra-po sy fiantrananao. Ioby no molotro raha mankalazanao, ny fanahiko koa zay fanavotanao, ary ny lelako itoro ny fahamarinanao mandrakizay. Halleloia. Miderahan'i Jehovah ry fanahiko. Ideran'i Jehovah aho raha mbola miainako, eny ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velonako. Manjaka mandrakizay Jehovah hatramin'ny taranaka faramandimby Andriamanitra aho. Halleloia. Amen. Izao no afatra ho antsika izay voavy nandray ny fanasan'ny Tompo. Hoy ny soratra masina. Koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Amen. Petraka ny fiangonana.
fahita ianareo aneny tompo ka hiaro anareo hampamirapiratra ny tavany aminareo aneny tompo ka hiantra anareo nandratra ny tavany aminareo aneny tompo ka hanome anareo fiadanana. Petraka ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.